rahantsika malala ny zavatra disy teto moa zany tsy vo izao ihany nisy ny olana teto Madagasikara rahantsika mahita io de zao zany a nisy ny fanjakana voafidym-bahoaka dia mbola saika mbola nisy ihany a ny ataontsika hoe fitadiavana an'izay fikorontanana izay karaha ny fahitako azy a de efa mba mazava ny tenin'ireo communauté internationale zay nanao fanambarana be da be ireo hoe misoutenir ny gouvernement élu démocratiquement zany a ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mazava zay ny ray voalohany zany akory tsy midika hoe de tsy ilaina ny réconciliation tena ilaina satria tsisy firenena afaka mandroso raha tsy misy ny stabilité aloha faharoa manaraka an'izay a raha antsika mahita ny zavatra nisy ohatra ny firenena afrikanina sasany tany a Rwanda ny tany Afrique du Sud mafy be ny zavatra nisy tamin'ireny tsy mitovy amin'ny zavatra nisy teto Madagasikara ka inona moa tsy ahafahantsika eto Madagasikara anao an'izany réconciliation nationale indrindra fa ny filoham-pirenena de raha antsika malala efa nilaza hoe ho atao zany réconciliation nationale izany ka tsy tokony hiditra amin'ny velapandrika ny olona zay miaro tombotsoa za tsy miteny hoe no malagasy rery mety misy vahiny miaro tombotsoa manokana koa mampirisika ny isian'ny korotanety mba tsy ahafahantsika mandroso aingana satria raha za miteny amintsika fa raha ao anatiny misy fotsiny ny filaminana eto amin'ny firenena mandritra ny 10 taona dia afaka mireharehtsika fa mety mba atratra n'izany croissance de chiffres ny modena réconciliation eritreretina zany de amin'ny alalan'ny fifampiresahany rehetrarehetra fifampiresahany rehetrarehetra hoe inona daholo ny zavatra tsy nety eto amin'ny firenena inona ny vahaolana tokony ho raisina amin'izany ny problème amintsika eto hoe rehefa misy olona anankiray lasa tsy ao anatin'ny fitondrana dia korotana io azo atao ny manohitra fa tsy voatery manakorotana